Ny mofonainan'io atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Narabantsika PM mofinaina amin'ny alalan'izao fitaovan-tserasera izao ry havana. Misaotra ny tompo isika fanomeny tombonandrom-pahavelomana ka nahatratra ny 30 Desambra ary dia raha mpitso sisa dia hivalina ity taona 2024 ity. Maro no efa lasana, maro no nikasa mba hahatratra izao fa saingy tsy izay no sitrany pon'Andriamanitra aminy ry havana. Fa isika kosa nomeny izao fahavelomana izao. Koa ndeha hisaotra sy hidera azy isika, hivavaka isika. Ren'ny hafalian'ny fon'Andriamanitra mbola nomenao tombonandrom-pahavelomana, velatra hampamonjena nahatratra izao fotoana madiva amaranana ny taona izao. Midera mankalaza anao izay fa Andriamanitra tia anay ianao. Andriamanitra azo ianteherana ianao. Andriamanitra maneho ny maha-izy azy ianao eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao izay fa tsy manapataperana amin'ny fitiavanao. Tsy lanindritra izany fa omenao isan'andro ko mankasitraka tompo. Mamindrafo aminay nefa fa tsy mendrika izany fitiavanao izany izay satria manota isan'andro. Omeo ny fanahy masina izay mba hanavao anay mba ka ampianatra anay izay tokony ataonay. Petrakay aminao ty fotoana ity mba eo ambany fitahinao ka ho tafita ny ampiaino izay tianao ambara rehetra ny amin'ny anaran'i Jesosy naovanay izany. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika an'io ry havana dia ny boky ny Isaia 1:1 ka hatramin'ny 10. Ndeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary hisy Solofo mitsimoka eo amin'ny fototr'i Jese, ary hisy mitrebona avy eo amin'ny fàkany. Ary ny Fanahin'i Jehovah hitoetra eo aminy, dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehovah, ary ho hanitra ankasitrahana aminy ny fahatahorana an'i Jehovah. Ka tsy hitsara araka ny hitan'ny masony izy na hampiaiky araka ny ren'ny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo, ary homendrary ny mpandevitra amin'ny tany, amely ny tany amin'ny tsorakazon'ny vavany izy, ary ny fofonain'ny molony no amin'ny ny ratsim-panahy. Fahamarinana no fisikinany, ary fanahy matoky no fehin-kibony, ary ny ambody hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'ondry sy ny lona tanora sy ny ombikely ny fahira-hitoerana, ary ny zazakely ny rokazy, ary ny ombivavy sy ny bera hiara-komana, ny zanany hiara-mandry, ary ny liona hina mololo tahaka ny omby, ny zaza minono ilalao amin'ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsanono haninjitra ny tanany amin'ny lavaky menarana, ary tsy andratra na nimba heran'ny tendrombohitra masina izy, fa ny tany hoenika amin'ny fahalalan'i Jehovah, tahaka ny anaronan-drano ny fanamban'ny ranomasina. Ary amin'izany andro izany ny Solofon'i Jese izay hitsangana ho faneva amin'ny firenena, dia izy ny ho tadiavin'ny jentilisa, ary ny fitoerany dia ho voninahitra. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malalao amin'ny tompo, amitombona aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny boky ny Isaia ry havana dia manaitra tokoa ny hevitra izay raiketiny. Manaitra satria ny hevitry ny anaran'ny Isaia dia hoe mamonjy ny tompo, ary izany anarany izany dia mahafintana sady ny ataony ao anatin'izany boky izany. Amin'ny ankapobeny dia mizara telo ty boky ny Isaia ty. Fizarana voalohany toko dia manomboka amin'ny toko voalohany 1:7 izay milaza ny nanaovan'ny azy faherano any Jerosalema ka nalafako babo azy. Ny fizarana faharoa dia ny eo amin'ny toko 7 ka hatramin'ny 5:15 antsoina koa hoe boky ny fampinonana ny Israely. Ary ny fizarana fahatelo dia toko 5:15 ka hatramin'ny 2:20 dia fiverenana avy any amin'ny fahababoana. Araka izany ny mofinainantsika dia voafaritra ao anatin'ny fizarana voalohany izay nahababo ny Israely. Ny famelan'Andriamanitra azy ho lasa kobabo dia firotsahan'Andriamanitra amely ny olona ry havana noho ny tsy fahatokinan'Andriamanitra ka lasa n'iray ny tsikombakomba tamin'ny firenena matanjaka ny mpitondra.
nanosioson'ny rariny sy ny hitsiny teo amin'ny fiarahamonina, ary ny fomba mpivavahana dia nialoka alofana. Navelan'Andriamanitra ho babo ary dia nahantra ny vahoaka, ny lavonjy tany amin'ny fahababoana no hita ao anatin'izay Andriamanitra mambanana indray fa mbola hisy taranaka avy amin'ny Jese, taranaka Davida mbola ho eo amin'ny fanjakana. Ny alalan'ny Isaia mpaminany izay niantson'ny olona ino nahatoky ny fampananten'Andriamanitra hoentin'ilay solofon'ny Jese. Ka antitra teren'ity boky ity fa ny finoana dia tsy maintsy aseho amin'ny asa, indrindra amin'ny lafiny sosialy sy politika ary ny fifandraisan'ny olona, ka intson'ny olona naiky ny fahefan'ilay Mesia mitrebona eo amin'ny solofon'ny Jese. Ambaran'ny Isaia ravana fa misy ilay tena voaositra asainy eken'ny olona rehetra izay mitondra ny vahoakany. Andanitsika ny loha hevitra hoe manaiky an'i Jesosy ny mino, ka ilay Jesosy Mesia ekentsika dia manana ny maha-izy azy. Faharoa, manana fanjakana izay manana toetra miavaka. Ary ny fahatelo dia hoe fanjakana mivelatra ny fanjakany. Nde hodinitsika voalohany ary ravana fa Jesosy Mesia dia manana ny maha-izy azy. I Jese dia fantatsika fa ren'ny Davida mpanjaka. Davida ilay mpanjaka nanana ny maha-izy azy tamin'ny Israely. Voaositra Andriamanitra, nanjaka nandritry ny 70 taona ary nandresy hatrany tamin'ny zavatra izay nodiaviny. Avy aminy no nipoiran'i Jesosy Kristy ry havana. Ka Jesosy Kristy izay ambaran'ny Isaia fa Solofo hitsomoka amin'ny fototr'i Jese ity dia voaositra ihany koa, ary izy nilay teny nampanantenaina. Tena manana ny maha-izy azy izy satria araka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia hoy ny soratra masina hoe mitoetra ho aminy ny fanahin'Andriamanitra. Zany dia fanahy manome fahendrena sy fahaizana manavaka, mamolavola sy manatanteraka, ary fanahy manoro ny fanajana ny tompo. Hatrany amin'ny fahazazany ry havana dia efa niseho izany fahendrena izany tamin'ny fankatoavana Andriamanitra rainy, nanahikirana nandao ny lapa amin'ny voninahiny ho tonga olona niara-nonina tamintsika. Ary hatramin'ny nahafatesany teo ambony hazo fijaliana aza dia nitanterahany izany fankatoavana an'Andriamanitra izany. Manana ny fanajana an'Andriamanitra izy, naseho izany tamin'ny fankatoavana sy ny fanankenany sitrapon'Andriamanitra. Na dia tena mafy aza ny aretany teo amin'izany hazo fijaliana izany. Ry havana, manitsy ny olona amin'ny tenin'ny vavany izy, ary ny fanahy masina no aman'ny demony. Izany ny Jesosy Mesiantsika, tsy mpilahady na mpandrava fihavanana, manao izay isiany fihavanana hatrany mba hampahandro fahalemana ny tany. Voaositra Andriamanitra izy ary nomena antsika tsy tahaka ny mpitondra misy eto an-tany, tsy voavaka intsony ny mahasoa sy ny mahatsara ny fiainam-bahoaka, mamolavola hevitra samihafa saingy tsy tanteraka. Ankoatr'izay vitsy no matoky an'Andriamanitra. Izy no mamolavola ny fiainantsika ry havana ary manatanteraka izany. Mamonjy antsika ho afaka tamin'ny fangejany Satana izy noho ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Ekeo izy araka izany fa ho anao ny maha-Mesia nomezan'Andriamanitra azy antsika. Hainy mitondra antsika amin'ny fahendreny, ary sika tsirairay samy mahatsapa fa mahasoa antsika izay hitondrany antsika. Hainy manavaka sy manivana izay zavatra tokony hiseho na tsy ho zakantsika, araka ny tenin'ny Paoly hoe fa Andriamanitra tsy mampitondra antsika afa-tsy izay zakantsika. Fa ahoana kosa ny toetry ny fanjakany ry havana? Hodiniantsika faharoa ary izao ny toetry ny fanjakany Jesosy Mesia ry havana. Isan'ny natezitra n'Andriamanitra tamin'ny mpitondra an'Israely dia ny fanjakany tsy mitsinjo ny madinika, ny fampipompivavahana, ny tsetsefana ny madinika, izay natezitra ny Jesosy Kristy ka nandravany ny fivarotana sy ny fanakalozana tao amin'ny tempoly. Mpanjaka tena natoky sy niankina tamin'Andriamanitra i Davida, fa rehefa maty izy ka nandimby azy ny zanany dia nanomboka niova amin'ny fifandraisan'ny mpanjaka tamin'Andriamanitra. Solomona zanany dia nanaraka ireo sampy vadiny marobe, ary taorian'ny Solomona nanomboka mivaky ny fanjakana, nanomboka nitady firenena matanjaka ny ankinan'ny fitondrana.
efa tamin'izany ry havana ny vahoaka ny nangataka mpitondra manam-pahendrena, mahay mamolavola, mahay manatanteraka, mahay mamolavola sy manatanteraka ny drafim-pamonjen'Andriamanitra izao tontolo izao. Ry havana, tsy tahaka izany fanjakana eto an-tany izany ny fanjakan'i Jesosy, fa ny fanjakany dia mitsinjo ny manitra, miady ho amin'ny voailika sy ny atao anjorom-bala ary mampihavana izao tontolo izao. Araka izay ambaran'ny ohabolana hoe raha sitraky Jehovah ny alehan'ny olona na ny fahavalony aza dia ampihavaniny aminy. Tsy mitsara izany ivelany fotsiny, fa mitsara ny olona araka ny rariny, mamoaka ny didiny araka ny hitsiny ho an'ny mahantra eo amin'ny tany. Naseho an'i Jesosy Kristy izany tamin'ilay vehivavy azon'ny olona ny tanana ny jangajanga saika hotoram-bato. Fanjakana feno fiadanana sy feno fandriam-pahalemana ihany koa ry havana ny fanjakan'i Jesosy, satria ny zava-boary mifanohatra tokony hifampihinana dia manjary mahay miara-monina, isan'izany ny ambodisy ny zanak'ondry sy ny maro hafa voalaza eo amin'ny Isaia 120 io. Ny mpifahavalo dia lasa mahay miara-monina, izany ny fanjakana tantanan'i Jesosy zany. Ry havana, fanjakana manao ahoana no irintsika feno fitsarana miangatra sy anjakan'ny kolokolo ve? Manao tsinitsinona ny manitra, fanjakana feno ady sy fandrahonana ve? Zay tsy azo iraisamonina fa mandisy fanantenana. Eny fa na dia ny zanaka rany ry havana, na dia ny zanaka nateraka aza dia mandisy fanantenana, manohitra ny ray aman-dreny. Ry havana malala, tsy ny Israely ihany izay voababy tany Asiria sy Babilôna no maniry mpanjaka hitondra sy ampanantenan'Andriamanitra izany, fa indrindra isika izao omeny izany dia Jesosy Kristy ilay Mesia voahositr'Andriamanitra. Izy no anjaka amintsika, tena miavaka amin'ny fanjakany ary manerana izao rehetra izao. Izany no idirantsika amin'ny fizarana farany amin'ny fivelaran'ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy Kristy. Ny fanjakany ry havana dia manerana ny tendrombohitra masina. Israely dia manana tendrombohitra 12 milaza anisan'ny zanak'i Jakoba izay ilazany Isaia fa hoeniky ny fahalalana ny Mesia ireo 12 ireo ary anenika ny tany, tahaka ny amaroan'ny rano ny fanamban'ny ranomasina, anehoan'ny fivelarana manenika ny fanjakan'i Israely ambara hoe fiangonana. Ny fivelarana faharoa ihany koa dia manerana ny firenena rehetra, hitsangana ho faneva amin'ny firenena izy ary hotadiavin'ny jentilisa. Araka ny ambaran'i Paoly fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana no andelian'ny lohalika rehetra sy ideran'ny lela rehetra, tahaka izay nitadiavan'ny mpanjaka rehetra, ny fahendrena, Solomona, ilay mpanjaka vavin'ny Seba, ary amafisin'i Jesosy fa ataon'ny mpianany firenena rehetra. Hitantsika fa mielipatrana manerana izao rehetra izao ny fiangonana, raha tsy laza afa-tsy neto amin'ny firenentsika fotsiny isika. Ry havana, Jesosy Mesia ilay ekentsika dia manana fanjakana mivelatra, tsy azo sakanana intsony, manana fahefana tsy azo nizaniza ialana intsony, satria izy ny tompon'ny tantara, ny andohan'ny zavatra rehetra ary hafaran'ny zavatra rehetra. Eniky ny fahefany sy milavolevina aminy izao rehetra izao ary mitady azy. Isika efa ao anatin'izany fahefana mivelatra izany, aza atao an-tandrevaka na amin'ny fomba fotsiny ry havana ny andraisana azy, eokeo amin'ny fomba madio, fa ny hafa aza mitady azy. Tsy maty antoka isika manahiky azy, manana maizy azy izy, manana fanjakana miavaka izy, dia fanjakana feno fandriam-pahalemana ary mivelatra manerana izao rehetra izao. Mpitondra inona no ilayntsika amin'izao fiainana izao? Fanjakana azon'ny olona ravana vetivety ve? Ekeo Jesosy Kristy masana amin'ny fiainanao manontolo, tsy eto tany ihany fa hatrany an-danitra, ho an'Andriamanitra hereriny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra fa tsy navelanao ho diso anjara tamin'ny teninao izay androany. Taio ary ny teninao mba hitoetra aty am-ponay, ka iainanay mandritry ny fiainanay manontolo. Dia mba olona mahalala tsara anao izay ary misy matoky anao. Apetraka aminao ny fiainanay ry tompo entinay aminao. Jereo ny mahantra sy ny ory mba hampifalio omeo ny vahaolana eo amin'ny fiainana. Ireo tsy manan-kitafiana, ireo tsy manana hohanina, ianao ne hanome azy ireny. Ny marary dia entina eo am-pototry ny azo fijalianao. Anasitrana azy renany ianao, ampahery azy, hanome azy ny fanantenana. Ny anionay, ny ampitsonay,
ny mandrak'izay inay dia apetraka eo am-pelatananao tompo tao ny fiangonanao sy ny kristianina rehetra ao jereo ny firenenay Jesô anome fahendrena mpitondrana ianao misaotra raha eo raha afaka mivavaka toy izany izay akambanay ny vavakay amin'ny alaina ampianarin'i Jesô manao hoe ren'ny zay ny an-danitra ho amasinana ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meo anay anio izay anasaza ho anay ary mamelana elokay tahaka namelanay izay meloka taminay anaza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen. Ray soriavana ny tsodrano izay atolotry ny tompo ho anao. Ny fiadan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny fahalalana sy ny fitiavan'Andriamanitra sy Jesô Kristy zanany tompontsika amen. N'Andriamanitra irerany ny voninahitra ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen.